Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Andriamatora Valomanana sa Andriamatora Joelina no mbola tokony hitondra ny firenena. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Afaka volana vitsivitsy dia hiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitra sahady isika ho amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena malagasy. Ary hatreto aloha araka ny fahitantsika rehetra azy dia mbola mety ho izy roa lahy roa ihany ny tena hifanitsana farany ao anatin'ny fifanitsanana fifidianana ho filoham-pirenena io. Ka izay indrindra no mahatonga anahy mialoha manomana sy mampahafantatra antsika sahady hoe raha ny hevitro izao pasteur Tahina dia iza no mbola tokony hitondra ny firenena amin'izy mirahalahy mianakareo. Tena omeko izay valiny izay any amin'ny faran'ity video ity fa manasa anao anaraka hatramin'ny farany. Raha manao an'izao video izao ny tenako dia tsy hoe io indray fa miditra politika ny pasteur, tsy izany mihitsy. Raha misy ny olona izay tena mahalala ny fiarahamonina malagasy dia ny pasteur sy ny mopera, ny pastora. Ny antony dia satria izahay no aton'ny olona rehefa misy fahoriana izy, rehefa misy fifaliana izy, rehefa manana olana izy, ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainany, zay zavatra goavana be rehetrarehetra mitrango eo amin'ny fiainany hatramin'ny zavatra mahadinidinika aza dia tsy maintsy mandalo any amin'ny pasteur sy ny pastora foana ny olona. Ary izay zavatra izay no ahafahanay mamantatra hoe izao zany ny tena zavatra iainan'ireto olona reto. Raha ohatra ka manana olana ilay olona dia tsy miresaka an'izany any ben'ny tanana mihitsy izy fa amin'ny ankapobeny dia any amin'ny pasteur izy no mitantara ny olany dia mangataka vavaka, mangataka fampahelezana dia lasa mahafantatra fiainan'olona be dia be ny pasteur. Mahafantatra roson-kajin'olona samihafa mihitsy koa satria misy ny mahantra indrindra ao, misy ny manan-karena indrindra ao, ny manam-pahefana sy ny izany dia mifanerasera aminy daholo isan-kerinandro. Mifanerasera aminay foana ny olona rehetra ka izany no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny pasteur no anisany tena mahafantatra ny olana ifotony izay iainan'ny fiarahamonina. Mandinika fiarahamonina ho azy ny pasteur sy ny mopera na titsika na tsy titsika izany. Tsy ny ben'ny tanana mihitsy no andeha hitantaran'ny olona amin'ny problemany. Na hoe rehefa teraka izy, marary izy, marary any olona dia tsy makany ben'ny tanana izy, mbola pasteur koa ny antsony hivavaka ho azy. Tantarany an'io aretiny sy ny fandehany aretiny sy ny zavatra efa nataony. Fantatry ny pasteur amin'ny Tsipriany daholo amin'ny ankapobeny ny zavatra tena iainan'ny olona. Dia izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe izahay pasteur ny fanehoan-kevitra izay ataonay tsy midika mihitsy hoe mitady toerana, fa entina kosa vokatry ny fahafantaranay ny zava-misy fotony mba ahafahana sao dia ho anjara biriky ahafahana mampandroso ny firenena ihany ka dia atsipy foana ny tady eny an-tandrokon'omby ny teny any am-pony mahalala. Ny zavatra tsara fantatsika aloha dia hoe Madagasikara anisan'ny firenena araka ny navoakan'ny FMI zao dia hoe fahadimy mahantra indrindra maneran-tany. Satria nahoana? Misy ilay antsoina hoe PIB. Izany hoe misy kajikajy ataondry zareo zany hijerevana hoe manahoana ny fahefa-mividy ny isam-batan'olona. Dia ny antsika malagasy zany zao dia manodidididina ny $500 eo isan'olona isan-taona izay fahefa-mividy izay. Dia ambany be zany. Dia izay no mahatonga antsika hoe klasena ho isan'ny firenena mahantra indrindra. Raha ohatra zao ka ny Allemagne zao ny jerevana dia araka ny fanambarana namboakan'ny Banque mondiale zao dia hoe tamin'ny 2021 dia $50,800 par habitant. Ny antsika 500 ny azy $50,800 isan-taona isan'olona ilay izy. Dia io PIB io dia raha hazavaina fomba tsotsotra zany ilay izy dia ohatrany koa hoe ny fahefa-mividy eo ampelantanan'ny isam-batan'olona zany. Zany hoe raha miakatra zany ny vola miditra amin'ny olona anankiray dia miakatra ny zavatra azony vidiana. Dia rehefa miakatra zany ny vola miditra aminy dia miakatra zany ny zavatra azony vidiana dia miakatra zany io calcul io dia rehefa miakatra io calcul io dia misy croissance économique zany. Zany hoe mitombo zany lay lasa memana-karena zany ilay firenena zany ny dikany satria miakatra ny vola eo ampelantanan'ny olona sy azon'ny olona hividianana zavatra. Raha ohatra zany zao ka hoe tamin'ny taona 2000 ohatra zany ny fahefa-mividy teo ampelantanan'ny olona dia ataontsika ohatra zany hoe afaka mividy izy vary 1 kilao ao anatin'ny tokantrano isan'andro. Rehefa tonga zany ny taona 520 dia lasa 2 kapoaka sisa. Zany hoe mihena zany ny fahafahany mividy vary
dia nidika zay miena zany le PIB zay zany ny fomba hijerevantsika azy tsotsotra fotsiny fa tsy ho voazava eto le calcul satria ny olona économiste no afaka tena manazavany zany ary tena kajikajy be enjana be zany. Dia inona ny zavatra mahatonga anay miresaka an'izany? Raha ohatra zany ka tiatsika ny ampandroso ny firenena malagasy dia tsy maintsy atao zany izay ampiakatra an'io PIB io zay fotsiny le izy. Zany hoe atao zany izay ampitombo ny vola eny am-pelantanan'ny isam-batan'olona iainany zany mba ahafahany mividy zavatra isan-karazany satria amin'izao fotoana izao tsy afaka mividy hena intsony ny olona satria miena le vola eo am-pelantanany. Dia zay mahatonga ny hoe mahantra tsy afaka mividy zavatra haingitraingitra sy anona intsony olona fa kely ny vola eo am-pelantanany tsinona. Fa rehefa miakatra ny vola miditra eo am-pelantanany dia afaka mba mety mividy izy hena, afaka mba mety mividy izy zavatra samihafa zany. Dia izay le atao zany. Ahoana ny fomba hatanteraka an'izay ary? Mbola manao resaka tsotsotra aloha zao fa rehefa avy eo mbola tafiditra amin'ny resaka hoe Andriamatora Valomanana sy Andriamatora Joelina foana ihany ty resaka ty. Ahoana ny ahafahana mampiakatra ny fahefa-mividy na le PIB ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny malagasy zany? Raha mahafantatra tsika hatramin'izay dia nidradradradraina foana hoe ny 20 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha, ny 5 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha. Zany hoe misehatra any amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana zany ny akabetsahan'ny malagasy. Tadidio aloha fa tsy ao Antananarivo irery akory ny Madagasikara fa Antananarivo dia kely fa ny Madagasikara dia mitadasika. Ary zay ny mahatonga hoe rehefa jerevana amin'ny ankapobeny zany le olona 28 000 habitants dia ny maro anisa amin'ireo dia mpamboly sy mpiompy daholo. Ny dikan'izany dia izao tsy maintsy ho sehatra ny fambolena sy fiompiana zany tsy maintsy jerevana voalohany indrindra. Ao zany no misy ny lakle ahafahana mampiakatra ny PIB io. Ao zany ny ahafahana mampiakatra io zany hoe ahoana ny ahafahana mampiakatra ny vokatra sy ny vola miditra ao amin'ny tantsaha. Fa rehefa miakatra zany ny vola miditra amin'le 80% dia mazava ho azy fa miakatra ho azy ilay PIB. Ireo le olona 80% ireo zany ny tena mila jerevana raha tena te hampandroso isika an'izany Madagasikara zany, raha te hampiakatra tsika izany hoe taremarika PIB zany. Reo le 80% satria izay no antsoina hoe secteur primaire izay tena misehatra amin'ireo zany ny ankabetsahan'ny malagasy. Dia iresaka amin'izay raha zany le hoe ny pastera dia mahalala sy mpandinika ny fiarahamonina malagasy. Ary aza ataonareo ambany zavatra mihitsy ny fanehoan-kevitra ny pastera sy ny mopera fa zava-misy iainan'ny fiarahamonina no fantatry ireny olona ireny. Ny fotoana nipetraka nandritra ny 9 taona, 7 taona latsaka teo zay tany ambanivohitra be. Izany ambanivohitra zany dia raha makany Mahajanga ianao dia 100 km hiditra ny Mahajanga dia mandeha makany Marivoay. Dia tonga eo Marivoay dia tsy tonga ny fiara le toerana fa tsy maintsy mbola mandeha sambo ianao. Eo amin'ilay sambo adiny roa sasany adiny telo eo vao tonga any amin'izany tanàna antsoina hoe Manaratsandry zany. Ary indraindray aza tsy mbola tonga hatrany le sambo fa mbola mandeha tongotra eo amin'ny lalana adiny ray eo vao tonga any amin'ilay toerana. Zany hoe toerana tena ambanivohitra io. Nefa io Manaratsandry io dia tena toerana mpamokatra vary. Mpamokatra vary tena hoe amin'ny taonina ny vary mivoaka ao isan'andro. Fambolem-bary zany no tena asa fiveloman'ny malagasy ao amin'ny tanàna any amin'ny commune Manaratsandry io ny ataoko hoe ny 70 isan-jaton'ny olona angambany dia mamboly vary daholo ny zavatra izay ataon'ny olona. Dia mandinika ny tena mahita le kristianina ao anatin'ilay fiangonana hoe fa ahoana ary reto olona reto tsy mety tafiarina mihitsy ny fiainany, entina mba avaka ataony toriteny sy ny rehetrarehetra fa eo foana ihany ny fiainan'ilay olona, mitovitovy eo foana ihany ny fiainan'ilay olona. Dia rehefa tena mandinika ianao dia mahita hoe misy zavatra tena miklosy mihitsy eo anivon'ilay fiarahamonina satria misy sokajin'olona roa eo amin'ilay fiarahamonina. Ny anankiray dia olona tena manam-bola be, manana vola migony mihitsy ireo olona ireo, tena manam-bola be. Ary ny sokajy anankiray dia le olona sahirana be. Reto olona manam-bola be reto reo amin'ny ankapobeny le mpanangom-bokatra, collecteur. Reo olona tena manam-bola be eo amin'ilay fiarahamonina reo. Zay rehetrarehetra manao collecteur, manangom-bokatra dia manam-bola be eo amin'ilay fiarahamonina daholo. Fa reto olona izay sahirana reto, reo le tena miasa. Reo ndray tsy manam-bola reo fa reo tena miasa dia ohatrany hoe manao izay ampisy ny vola ho an'ireto olona collecteur reto fotsiny. Inona mantsy ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia izao. Ohatra, mamboly vary le olona dia rehefa tonga ny volana Jona miakatra ny vary. Dia amin'iny fotoana ny volana Jona miakatra ny vary iny le mpamboly zany tena miasa mafy mihitsy vao tafiakatra io vary io. Tena enjana ny asa zany atao hoe mamboly vary zany.
raha ho detahiny eto tena mafy amin'ny firy alina amin'ny firy maraina anetsahany le olona. Dia rehefa miakatra nefa le vokatra tsy manam-boly ireo tatsaha kely ireo, le be dia be zany le maro anisa zany tsy manam-boly ireo olona ireo satria misy mindrana volany amin'ny otive ireo, misy koa ireo tsy maintsy manodina an'le vokatra satria tsy maintsy mbola amboly indray satria tokony ambolena indray zany amin'ny vary asara indray sy ny toy izany, dia tsy maintsy amidiny zareo le vary nefa amin'ny fotoana fiakaram-bokatra iny ambany be ny vidin'le izy. Ohatra efa-jato zany zao ny kilao an'le vary akotra ohatra zany amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra iny, dia tonga dia miazakazaka reto collecteur reto mitondra vola be avy any, mampanangona andreo vokatra ireo izy, angoniny vidiny efa-jato daholo le izy, vidiny efa-jato le izy dia avy eo afaka 3 volana efa-bolana rehefa tonga amin'izay ny volana oktobra zany manomboka ho avy amin'izay ny orana sy ny ohatr' izany dia efa tafakatra ny vidin'le vary, efa tonga 700 na 800 mihitsy ary ny vidin'le vary akotra, dia amidin'lay collecteur amin'izay le vary dia nahazo voly izy zany efa-jato tombony. Asa nahazo nareo zany zavatra resaka zany, nahazo vola efa-jato tombony zany le collecteur, dia rehefa tena dinianao zany tamin'iny vary zay nambolen'ny tatsaha iny zany le collecteur zany tena nahazo be indrindra, tena 100 isan-jato ny tombony azony, mahazo vola be mihitsy izy vokatra izay. Dia zay no mahatonga zareo hoe lasa ry zareo tena manan-karena eo anivon'le fiarahamonina zany fa tsy le tatsaha. Dia avy eo dia nandinika hoe ahoana ary ny atao fa tena tsy mety zao zavatra zao, fa manino reto olona tena misasatra sy miasa mafy reto. Ny baiboly aza miteny hoe ny mpiasa ny voalohany mendrika andray ny vokatra sy ny karama izay izy sasarany. Maninona ny tsy ry zareo ny tena mitatavana n'le izy fa reto olona collecteur reto, satria le collecteur zany hoe mahita lalam-barotra, reo zany manana fitaovana, reo zany manambola hitahirizana an'le manana toerana hitahirizana an'le vokatra, manambola ho ampiasaina zany ireo olona reo. Misy amin'ireo tena tsy mamboly vary zany fa miandry le vary miakatra fotsiny dia efa tonga dia lasa mividy an'iny, manenjika an'iny mividy an'iny dia angoniny iny dia alefany iny hoentiny ary hoentiny atsiny dia mahazo vola be. Manan-karena, tena manan-karena reny olona collecteur reny any ambanivohitra any. Dia nanana hevitra nandeha nitsiry zany le hevitra hoe maninona moa reto tatsaha reto raha avondrona zany dia atao manao fikambanana ry zareo. Dia io fikambanana ry zareo io zany ao no amidiny le variny, amidiny zany le vary. Ohatra zany hoe tonga ny volana jona dia le fikambanana ry zareo zany ataoko hoe misy tatsaha 20 ohatra zany vondrona ao anatin'io fikambanana zareo io dia le fikambanana zany no mividy an'le vary efa-jato amin'ny fotoana iakaran'ny volana jona, dia le fikambanana no mitahiry an'iny vary iny dia rehefa tonga ny volana oktobra na novambra dia le fikambanana no mivarotra an'iny vary iny 800 indray. Dia zany hoe azon'le fikambanana zany le efa-jato dia iny vola efa-jato iny miverina amin'le olona ihany. Amin'izay fotoana izay miakatra ny PIB, miakatra ny fahefa-mividy ananan'le isa-tokantrano zany. Teo aloha izy zany raha tsy nisy an'izay fikambanana izay efa-jato ny vola niditra taminy, zay no omen'le collecteur vidiny vokatra izay toa ampelantanana. Fa misy an'ity fikambanana ity zany efa azony le efa-jato dia mbola ho azony koa le efa-jato fanampiny rehefa avy eo, tsy makany amin'ny collecteur intsony zany fa tonga dia azony le tatsaha avy hatrany ny zavatra rehetrarehetra amin'izay fotoana izay. Dia io efa-jato azony io koa nefany dia ozy izy hoe raha atao zany izay fikambanana izay amena azy le efa-jato vidin'le vokatra voalohany, dia le efa-jato faharoa ity le tombony amin'le efa amidy le vokatra io omena zareo amin'ny lafiny ohatra hoe omena assurance na resaka fahasalamana izy, itohana ny fahasalamana izy rehetrarehetra, omena resaka amin'ny éducation, omena fianarana ny zanany, ividanana fitaovana io ampiasain'ireo le fikambanana reo dia resaka hoe hitady mpampiofana, ampiofana n'ireo mpikamban'ireo, omena masom-boly ireo mpikamban'ireo tsy ny toy zany afaka manao pré izy amin'ny volan'ny fikambanan'ireo dia tena hoe ampandrosoana zany ny businessin'le tatsaha kely madinidinika mba hiakatra ny fahefa-mividin'le olona fa tena mampalahelo ny zava-misy eny anivon'le fiarahamonina. Dia nanana izay tetikasa zay efa nampivondromondrona ny tatsaha atao amin'ilay fiangonana satria nao am-piangonana moa zany be dia be ny kristianina tatsaha daholo dia nampivondrovondronina dia nanontaniana dia d'accord daholo tena tianay zany paster, alefaso zany paster fa tena tianay zany projet zany. Dia eny araha fa ho ataontsika izay projet izay. Ny volana ny taona 2018 nandeha nianatra tany Suisse ny tenako. Dia rehefa tonga tany dia tafahoana tamin'ny manana namana moa izay tafaresaka tampoka inona ireny projet anao any Madagasikara. Dia zaho manana projet izay tena hitako hoe tiako
ho atao ao manara-tsandry fa atao ohatrany hoe pilote dia aimplanté na amin'ny toerana be deaibe izy amina secteur isan-karazana satria hitako hoe lasa n'le collecteur daholo ny vola zay tokony hoan'ireo tatsaha dia tsy équilibré mihitsy le izy dia izay koa hitako mampiakatra vidin'entana any Madagasikara satria le vokatra mipita dia lasa lafo be izy rehefa amidy fa tokony tonga dia ny tatsaha dia tonga dia mimpanjifa zay ho io dia amin'izay tsy miakatra be ny vidin'entana any dia ahoana netreto dia manana eritreritra ho hanangana fikambanan'ny mpamboly dia ataoko ohatra saosy azavaiko tamin'izany izy tena zany mihitsy ny tena izy satria zaho izy dia ohatrany izy izy no voaloboka an'iny manana association des vignerons zay izy mpamboly voaloboka manko namakeo dia zaho izy no anisan'ny président an'io association io mihitsy dia ny anay dia ohatr'izany zavatra resahanao zany mihitsy ny zavatra ataonay izy hoe tonga dia ny association daholo no mandray ny vokatra manodina an'iny jusqu'à hatrany mise en bouteille an'iny dia tonga dia efa manana cuve lakava fanaovana fanodonana ny odivay io zay izy dia manana hatramin'ny tsena hivarotana an'io zay izy dia tonga dia efa izahay no mizaran'io makany amin'ny grande surface ny ohatran'izany dia tonga dia anay daholo ny tombony fa tsy mandeha makaiza sy makaizany zany mihitsy izy no izy ka zany mihitsy ny avana dia rota tsara ao raha tiako hoe zareo le association manana usine fitotoana vary sy ny rehetra tonga dia manana sambo le usine le orina le fikambanana io dia zareo ihany no mitatitra ny vokatra manana ny rehetrarehetra izy dia mora be daholo dia anazy daholo ny vola rehetra dia zany mihitsy ny tiako atao dia ahoana izy zaho izy anohana zany tetikasy zany fa ohatrinona ny dadiavinao dia zao mila vola any 250 millions aloha FMG zany anomboana azy satria le vokatra voalohany io tsy maintsy vidina dia zao izy nanangonana roa anazy efa niresaka tamin'ny mera ho azy fa le mera mivavaka amin'le fiangonanay satria any manara-tsandry tsy inona misy trano be an'ny FIFA be le FIFA be zany no orinasa mpamokatra vary zany tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro fanjanahantany dia efa tsy miasa tsony FIFA be io efa naverina tamin'ny mpamboly daholo ny tany dia mbola ao reo trano be reo dia efa niresaka tamin'ny monsieur le maire ho azy dia efa nanaiky mera hoe omenandreo le fikambanandreo le trano be anankiray hanaovana an'izay fanangonam-bokatra zay ay andao aro izy fa ho ataoko zay izy anampy ao izy hitady olona izy ara-asa andohan'io vola io satria nykôtikôtiny teo any amin'ny 10 000 euros any zany izy tena hita zany izy fa tsara be zany projet zany dia ahoana ny suiteny rehefa vita io dia averina ny vola averina rehefa azo le izy dia averina tsy kelikely ny volanao dia rehefa tena mahaleo teny ny fikambanao dia implantenay amin'ny toerana hafa indray dia nitanjona zany anangana association kely be deaibe ohatran'io ao manara-tsandry dia rava tanteraka ireo collecteur ireo fa ny vola rehetrarehetra makany amin'ny mpamboly daholo okeo izy lasa anody tonga taty Madagasikara dia efa tena faly ery amin'izany hoe tena anao projet ngeza be amin'izay zany fomba tena hoe anao projet ny resaka tena fampandrosoana amin'ny vatana tena hoe hitazo tsapaitanana ho any amin'ny isam-batan'olona mihitsy inona zavatra nitranga nanomboka nampivorivory io dia nanomboka nyresaka izy hoe réalisena amin'izay aloha izy menace de mort hoe matinay aty io pasteur io raha manimba ny businessnay aty satria tonga dia tapaka sotro finanana zany ireo le collecteur rehetrarehetra ireo raha ohatra ka misy izay le fikambanana izay tonga dia salasalako ahoana ny zanako mbola kely ve ahoana ny dirako lalina amin'izany fa dia hoe tsy miditra amin'izany aho fa tena miatra manainy zany zavatra tsy ny sécurité mihitsy zany le investissement dia izay no nahatonga anao hoe tsy mety tsy izany olona tokony hanatanteraka an'izay zavatra iny inona mahatonga anao miresaka an'izay ny antony dia satria eo amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy na nyresaka vanille io na nyresaka kafe io na nyresaka girofle io na nyresaka kakao io na nyresaka vary io na inona zany be deaibe mihitsy ny vokatra ao Madagasikara io fa ny collecteur tompoko ny collecteur ny manan-karena olombitsy ny manan-karena fa tsy ny vahoaka ary zay no mahatonga tsy tafarina mihitsy tsika raha tsy miala ireo collecteur ireo tsy tafavoaka zany mihitsy ny firenena fa zay dia ambarako aloha tsy ho tafiakatra mihitsy ny vola miditra amin'ireo vahoaka madinika ireo raha tsy miala ireo collecteur ireo ny tena parazita manimba ny firenena mitsetsitra ny vola ny firenena dia ny vola tokony ho an'ny malagasy no azon'ireo lasan'ireo satria manana fitaovana izy manana vola izy manana ny zavatra rehetrarehetra izy ny lalana koa simba misy ane tena collecteur zarany mihitsy ary ny lalana iny ho simba satria amin'izay fotoana izay izy manana camion
tsy miintéressé anazy mihitsy ny anamboatra ny lalana io satria manana camion izy dia azo ny alaina any le vokatra dia manambola be izy amidy amin'ny vidiny mora be ny vary amidy amin'ny vidiny mora be ny resaka letchi amidy amin'ny vidiny mora be ny resaka manga sy ny vokatra isan-karazany satria hoe ratsy ny lalana sarotra ny lalana dia le collecteur ihany no mahita lalana any amin'izany dia izany mahatonga ny nizaniza ao Madagasikara ka collecteur dia manambola be izy. Hitantsika vao tamin'ny oviana zao hoe misy olona manana 4x4 be dia be mivoaka anatin'ilay commune. Collecteur reny olona reny. Rehefa collecteur ianao dia manambola be. Zay dia taddio zay. Rehefa collecteur ianao dia manambola be satria ny vola tokony hoan'ny tatsara rehetrarehetra any aminao daholo miditra. Dia izay no mahatonga hoe niza mpanango-bokatra dia manambola be izy. Raha tiatsika zany ny ampandroso amin'ny malagasy tsy resaka éducation, za dia miteny izany. Io resaka fambolena sy fiompiana jerevana voalohany indrindra. Ary ny ministère clé dia tsy ny ministère ny fitsarana. Zany manko ndraindray hoe ministère clé. Inona maha ministère clé ny ministère ny fitsarana? Ny ministère ny fiompiana sy ny fambolena ny tena ministère clé. Zany ndraindray tsy fantatra akory iza ny ministre n'izany. Tsy fantatra akory. Any amin'ny resaka ministre ny anina mihitsy zao zany lasa miseho hitahita be tsiroana nefa tsy hita akory izay fampandrosoana azo raisina mivatana avy amin'ireny. Ny ministère ny fambolena sy fiompiana tsy ministère ny fiarovam-pirenena akory fa ny olona ny any ambanivohitra raha ohatra ka tena azo ny antoka fa tena mampidi-bola ho anazy le vokatra sy le vary miditra sy le ambolena io tsy mieritreritra andeha ho any Antananarivo zany izany hoe exode rural le mijanonao izy fa mahatoka anazy miala any ambanivohitra tsisy raisin'le izy tsisy raisin'le tatsahany le vola fa tonga dia raisin'le collecteur daholo dia zay no mahatonga azy miala any zany no mahatonga ny insécurité tompoko. Tsy miampy ny vola miditra am-pelatany ny olona tsy te ho tonga dia ho mpangalatra izany mihitsy fa rehefa tsy ampy ny vola miditra am-pelatanany dia lasa mangalatra izy lasa misy ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny zavatra tsy azo neritreretina hatramin'izay hoe misy manaka-dalana zany tsy hitan'ny olona ko ny vokatra tsy hita izay antevolana vola kely tsisy dika ny raisiny amin'iny vokatra iny na horeraka tahaka n'inona amin'iny ao izy ko inona ny intérêt any amin'izany fa dia aleony fotsiny tonga dia ny argent facile dia ny mangalatra izy fa rehefa tena mahazo vola ny tatsaha rehefa tena mandeha ny fiainany zareo miaina ho azy io insécurité io. Resaka éducation zany na ananganantsika sekoly isan-kelakela-trano ary za dia miteny amintsika amin'izany marimarina fa tsy hisy ny olona rehefa tsy mihinan-kanina izy tsy alefa mianatra zany ny zanany ary rehefa manambola ny olona ka miakatra ny vola am-pelatanany hainy foana ny mampianatra ny zanany na dia amin'ny sekoly tsara sy ny toy izany ary tsy ampianarina zany ny olona fa hainy ny mampianatra ny zanany amin'ny sekoly tsara fa rehefa tsy ampy ny vola miditra am-pelatanany dia izay foana izy. Nisy fotoana tafaresaka tamin'ireo tatsara eo dia hoe tamin'ny andro ny anina pasteur tamin'ny andro Ndravalmanana ihany teto pasteur ozy izy no nisy an'izany hoe vary 5000 francs ny kilo tamin'izany fotoana izany zao vary akotry dia tonga ozy izy dia tena nandefa olona avy any izy dia io daholo dia tonga dia tany daholo ny olona no mivarotra variny dia maty daholo zany le collecteur local rehetrarehetra teo dia tonga dia lasa miny daholo izy dia rehefa niakatra ny fahefa mividy teo am-pelatanana dia afaka nividy radio kasety afaka nividy moto afaka nividy zavatra daholo izy satria nahazo vola be daholo ny olona isan-tokantrano tamin'izany fotoana izany. Iverenako kely aloha hoe tamin'ny andro ny Ravalomanana Andriamatoa Ravalomanana tsy mety ihany koa ilay izy satria izy zany no lasa collecteur indray tamin'izany fotoana izany lasa izy indray no collecteur dia izay no natokany hoe nanambola be izy raha ny tena izy zany dia tsy ny fanjakana koa no tokony collecteur fa raha vao le olona eo amin'ny fitondrana zany ny collecteur dia lasa izy manambola be tsy tokon-tsofinoana satria lasa monopoliseny daholo le secteur rehetrarehetra dia le vola tokony ho anazy foana lasa ny tatsaha io fa raha tena te hampandroso isika dia izao tsy miditra amin'izany resaka izany mihitsy ny mpitondra fa mifasilité. Inona zany ny tokony atao zany dia hoe manangana projet pilote aloha voalohany indrindra dia ny fanjakana mihitsy ny tompony antoka ao anatin'ilay izy ny fanjakana mihitsy ny manampy fanjakana mihitsy no miforme an'ilay tatsaha hoe manomboka manao association nareo mivondrona nareo ao anatin'reto association reto dia io association io zany no vatsiny ny fanjakana traikefa sy vola. Ny fanjakana zany no manome an'ilay teneniko teo 250 millions FMG ho an'ilay association idémarrendry zareo dia manara-maso an'izay ny fanjakana dia amin'izay fotoana izay miakatra ny vola miditra amin'ireo le olona ao anatin'ny association io dia tombo ilay izy. Tamin'ny farany teo zao dia nisy le hoe fanampiana Covid dia jerevako mihitsy ilay izy dia hoe 9000 milliards FMG dia gaka mihitsy hoe 9000 zany hoe 9001 milliards zany
1 miisa 9 zany ny vola tamin'ireny fanampiana covid ireny. Dia ozy izy hoe raha ohatra zao raha ngaka ohatra hoe ny 1000 fotsiny no 1000 zany tena hoe anaovana covid ohatra fa ny 1000 fotsiny ny 1000 miliara zany hoe miliara arivo isa no zaraina ohatra zany hoe omena lay 500 millions avy ohatra ny fikambanana zany hoe misy fikambanana 2,000 isa zany fa tsy ny fanjakana 500 millions avy anaovany an'io projet io dia miteny amintsika fa tena enjana ny impact zany le 1000 miliara fotsiny alaina fa le 8,000 miliara zany dia tsy kitihana ohatra zany fa tena hoe nampiasaina tamin'le resaka fiarovana tamin'le covid. Dia tiako tenena zany misy vola azo ny fanjakana ho atao amin'izany mihitsy raha ohatra ka tena hoe anampy ifotony ny fanjakana zany amin'izay zavatra izay. Dia izay no ilaina. Dia misy ihany hoe ny fanjakana efa mametraka vérité de prix ohatra zany zao ny resaka vanille sao dia asiany zareo balise zany hoe ny fanjakana no mametraka zany hoe mba tsy hahatonga le collecteur tena metsifetsy be anareo dia aleony fanjakana mametraka hoe zao zany ny prix an'ny vanille amin'ity taona ity dia tsy mahazo mihoatra an'izay zany na milatsaka an'izay zany tsy mahazo milatsaka an'izay moa zany ny mpividy le collecteur zany. Dia rehefa tena nifotona anao tsy dia tena mandeha araka an'izay izy sady na misy an'iny ataoko hoe vérité de prix iny arany dia ny vola mbola makany amin'ny collecteur foana ihany ny tena betsaka. Dia hitanareo tamin'ny farany teo nisy an'ireny le mpamboly vanille ny grève reny hoe tsisy mividy ny vanille ray satria le olona efa zatra efa tsy nampianarina mihitsy zany hanodina an'le vokatra fa tonga dia hoe io vokatra io tsisy ainareo io fa tsy maintsy izay ny mandray an'io dia misy tanana mandray iny dia misy mandray indray ka eritrereto ane raha ohatra zao ty baiboly ity za no mivarotra an'ity ary zato dia misy olona mandray an'io raisin'io ary zato zany ny fandraisany azy mazava azy fa rehefa amidiny ny olona iny io baiboly io tsy ho amidiny ary zato fa lasa miakatra io lasa 300 io dia mety mbola alain'olona indray hoe aloha za akako maromaro amin'io baibolinao io indray dia ohatriny na namarotanao anazy dia izy hoe 300 nalain'le olona 300 zany le baiboly rehefa ho amidy amin'izay io baiboly io dia miteny aminao fa tafakatra 200 ny vidiny io. Izay le fiakarana be dia be mahatonga le prix miakatra be zay zany no antony dia satria be dia be ny tanana mandray an'le vokatra. Fa ny olona zany tokony ampianarina zany ro tatsara eo hoe tsy mila mandalo nizaniza zany nareo fa io ny vokatra nareo no formena hikarakara ny vokatra io dia nareo no mandeha mitondra ny vokatra io makany amin'ny toerana any amin'ny tonga dia grande consommateur zany ohatra ny aty an-dafy any dia ohatra zany ny mpamboly tsisy an'izany hoe mbola maketsy makero misy panera zany tsisy an'izany collecteur zany mihitsy fa tonga dia ny mpamboly avy hatrany dia grand consommateur zany no mandray amin'ny vokatra iny tonga dia mandeha any amin'ny grande surface iny tonga dia makary makatsiny zareo no manamboatra ny mandamana iny dia izay zava-misy ao Madagasikara manko dia izao reo le olona ataoko hoe collecteur reo jerevo daholo manodidina anao reo ny manamboly reo ny tena manambola eo amin'ny fiarahamonina malagasy lasan'ireo daholo ny vola. Dia raha hiverina amin'izay zany amin'ilay fanontaniana voalohany hoe iza ary zany ny tokony hitondra ny firenena Andriamatoa Ravalomanana sa Andriamatoa Rajoelina dia ozy izy hoe afaka mbola samy mitondra ny firenena daholo izy mirahalahy mianakireo raha ohatra ka vonin'izy ireo hanala sy hanaisotra amindreo collecteur reo zany fa tena hitsinjo amin'izay hoe zay tena mahasoa andreto 20 isanjaton'ny malagasy reto nijerevana mba hahafahana mampiakatra ny fahefamividy ho an'ireto olona ireto. Zay zany no tokony atao. Dia ny dikan'izay zany ny tena challenge ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'izany tantara zany dia izao ny olona manodidina azy dia le olona voailika reo le collecteur voailika tamin'ny andron'Andriamatoa Ravalomanana daholo reo manodidina azy reo reo le mitabataba hoe monopolisen'Andriamatoa Ravalomanana daholo ny tsena tsy misy azony atao reo le milaza ny tena no mpandraraha reo daholo ny tena manodidina azy zany hoe sarotra ho anazy ihany zany no ndeha hanafoana ny businessn'ireo olona manodidina azy reo. Zay zany ny tena challenge ho azy zany hoe tena mila manova politika tena hoe 180 degré mihitsy zany Andriamatoa Andry Rajoelina ahafahany manala manilika an'ireo olona be dia be izay mpambotry firenena manodidina azy ireo misy namany akaiky amin'ireo ka ahoana ho vitany ve zany. Ny challenge ho an'Andriamatoa Ravalomanana indray dia izy koa manana société zany hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fitondrana izy dia sarotra io azy koa zany satria mety eritreritra indray izy manao hoe
way tonga dia lasa ampandrosoana indray zany lasa mandroso be indray ohatra ny orinasa ny sy ny ohatrany dia lasa miverina indray amin'ilay resaka hoe manao collecteur indray izy amin'izay fotoana izay ka vitany ve koa ny hoe ho tonga filoam-pirenena izy nefa tsy hikiditra mihitsy an'io resaka hoe collecteur io tsy hiditra amin'io izy zany fa anampin'ny vahoaka fotsiny mba tonga ny vahoaka ho tafakatra zany hoe samy manana fahasarotana izy mirahalahy fa mila fahafiniavana le izy mila fahavononana le izy mila fahasahiana le izy fa tsy ny gasy any ny collecteur io ny gasy ary mbola kelikely ny karana ny tena betsaka amin'io satria le vokatra rehefa miala vato amin'le olona ato dia raisin'le gasy collecteur fa ny karana ny tena dernière mandray an'io dia izay ny karana sonosono dia ireo koa zany tena be deaibe mihitsy ny manam-bola be dia any amin'izareo ny baolina dia sahira ahoana ny ahafahana mamerina ny vola rehetrarehetra ho any amin'ilay tena mahajinika indrindra raha manana izay politika izay raha manana izay stratégie izay dia izay ny olona tokony hofidiana ho filoam-pirenena izay ny olona tokony hofidiana ho filoam-pirenena olona vonina ampandroso ny fotony hijery andreo 80% ny malagasy ireo hampiakatra ny fahefa-mividin'ireo olona ireo dia izay anjaranao zany fa raha iza zany no mamaly an'ilay fanontaniana toy za hoe samy afaka mbola mitondro ireo samy afaka mbola mitondro ireo raha ohatra ka vonina hijery tokoa hoe ahoana ny ahafahana manala an'ireto collecteur reto fa tamin'ny vinandreo nisy forum tany amin'ny CCI vato momba ny resaka fambolena sy ny fiompiana sy ny anina dia tsisy miresaka amin'ny collecteur io mihitsy fa dia hoe omena trakefinareo omena fitaovanareo omena tany ianareo amboarina ny lalana tsy izany mihitsy tompoko ny vahaolana tsy izany ny vahaolana fa ampivondrono ny tatsaha dia meo azy alao izy mihitsy no hitataka ny vokatra alao izy no anangana zahatrehetra dia izy no ahazo ny vola rehetrarehetra fa aza asiana collecteur zany mihitsy ny lalana secondaire zany fa ny tena zava-dehibe indrindra aloha dia ireo tatsaha ireo kitihana fa raha ohatra ka amboaritsika ny lalana dia mety hiakatra kely fotsiny le vola miditra amin'izareo fa le collecteur foana ihany mahazo tombony amin'io fa ireo tatsara eo raha manana fikambanana izy ka tena matotra tsara fikambanana nareo fanjakana no afaka manao hoe projet pilote aloha dia avy eo implantena amin'ny secteur rehetrarehetra zany manerana ny Madagasikara dia izay zavatra izay no ahafahantsika mampandroso ny firenena raha tanteraka zany dia miakatra ny PIB izay io vao miakatra tsisy mazio na miracle tsy maintsy averiko ihany tsy maintsy ireo 80% ireo aloha ny jerevana ary rehefa miakatra ny vola miditra amin'ireo izay vao tafakatra ho PIB io mampalelo any amin'ny classement jerevantsika ato hoe $500 ve par habitant ny PIB ho an'ny Madagasikara nefa ny firenena hafa ohatrinona mampalahelo dia ohatran'izao foana tsika dia mieritreritsika hoe zao fa dia misy vahaolana io rehefa tena anao fampandrosoana kanefa dia tena mitaky finiavana sy fahasahiana le izy dia anjarantsika vahoaka zany no mijery jerevo tsara le olona hoe iza ny tena manana tetikasa goavana be ho an'io resaka fambolena sy fiompiana io dia anjarantsika mividy fa raha izalo toy za hoe afaka mbola milatsaka daholo afaka fidiana daholo reo ary mbola be dia be koa ny kandida mba te hilatsaka dia fa mba afaka maka sy papasady nareo aloha amin'izao vidéo zao hoe any zany ny lakle ny olona izay ministry ny fambolena sy ny fiompiana zany ny tena lakle inona ny ataon'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana inona misy tena projet tena ngeza be ho tahaka an'izany ve sa ahoana fa toa tsy dia hitahita akory toa tsy dia fatapatatra akory na le olona azy dia anjarantsika no mieritreritra ny amin'izany izay ny havana ny zavatra azo hifampizarana amintsika tsy mieritreritra anao politika tsy te hiditra lalina amin'izany fa mampafantatra kosa izay zavatra fantatra satria tsy mety fa mahantra loatra le firenena ka dia tsy mety fa tsy maintsy mizara izay zavatra tokony ho zaraina dia anjarantsika no mitsakotsako sy mandinika ny amin'izany ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen